Vaharo izany dia manao izao fampiarambana tatsy ny taona izao. Ny fikambanana vaoveo moa dia any Toliara ny Foibeny zany. Satria any nipoirany Fesiboezo any Toliara dia any zany ny Foibeny vaoveo. Fa ny fikambanana vaoveo Tananarivo dia Sampana. Ka izao zany dia mijoro eto Tananarivo ny fikambanana Sampana vaoveo. Izao voalohany fampiarabasa sy ny taona ny Fesiboezo eto Tananarivo. Fa hatramin'izay mbola tsy nisy zany voalohany ity. Ary zay zany miezaka amin'ny fanamby nataoko zany rehefa lany président national ny vaoveo tena dia hampijoro ny fikambanana Fesiboezo manerana ny nosy. Efa atoato zao tafatsangana mianatra Matavo sy any Majunga. Ny any Diego Fianarantsoa manarakaraka eo koa zany. Ka ny tanjona amin'ity moa zany dia firaisan-kina. Hita fa amin'izao fotoana zao lasa very ny kolotsaina ka hamerenana an'izany kolotsaina zany. Fa miankina amin'io zany ny verenany amin'io kolotsaina vezo raha miverina dia mba mety misy fiantsaikana ny hihatsara koa ny fiarahamonina zany.